Ya de mbola falitafoana amitsika mpanaraka sy tapaka an'ity fandarana tena ankafizitsika ity indray ny tenako amin'izao oro zao eto amin'ny fahitalavitra. Miarahaba tompoko lahy, mankasitraka hatrany tompoko vavy. Ny Hyundai Terracan 4x4 dia ananany eto Mada Infinity be da be efa nentina taminareo teto ny mainty fa ireto couleur anankiroa gris reto indray no entina ho antsika atao anatin'ny fandarana occasion raitra amin'izao oro zao eto amin'ity fahitalavitra ety misy karazany anankiroa reto modèle reto samy hafa izay ho tanisaiko aminareo. Misy modèle anankiroa izy ato aminareo teo dia aleo atombokontsika amin'ity modèle CRDI ity. Izy ity dia manana 4 vitres électriques dia verrouillage centralisé. Ny commande na rétroviseur ihany koa moa zany dia efa commande électrique ihany koa. Ny kilométrage-ny 120 000 km monja zany lalana mbola vao vitany raha mijery ato anatiny ianao dia vitesse manuelle. Manana autoradio d'origine, misy CD afaka commandina au volant ihany koa zany dia misy ihany koa ny airbag. Amin'ny Terracan GX anazy dia efa misy an'ity altimètre ity ihany koa eto ambonin'ny rétroviseur. Ny sezany dia tena raitra dia raitra tokoa, zany hoe 7 places en velours. Ny climatisation ny azy dia climatronique, zany hoe azonao commandina ohatra hoe température 21 degré ny tadavinao atao anatin'le fiarako ity dia izy ihany no manenjika an'ilay 21 degré atao anatiny ato amin'ny alalan'ity climatronique ity. Ny moteur an'ity GX 290 ity dia moteur CRDI 2,9 litres. Andao indray atsika hiditra amin'ity Hyundai Terracan GX 250 ity. Raha bikaina avy aty ivelany sy avy ato anatiny dia mitovy tsisy valaka ireto Terracan anankiroa ireto fa ny zavatra mampiavaka anazy zany hoe ity GX 250 ity dia ny azy ny moteur dia 2,5 litres turbo diesel dia ny fananany an'ity autoradio zay afaka sady mamaky carte USB sady afaka mamaky MP3. Rehefa mahita Terracan ianao eny an-dalana eny dia mety manontany tena angamba ianao ahoana ary ny ahafantarako hoe CRDI sa turbo intercouleur ty Terracan hitako ity. Ny an'ny CRDI dia ity prise d'air ity mipetraka eto ampovoan'ny capot ny anazy, fa ny an'ny turbo intercouleur kosa dia somary mifanandrify kely amin'ny conducteur zany misy an'ilay prise d'air. Maro karazana azo safidianana ny Hyundai Terracan atao Mada Infinity fa raha ohatra manam-paniriana ianao azony ray amin'ireto modèle anankiroa ireto dia atsoy avy hatrany ny laharatarby zany hoe ny 033 14 00025 na ihany koa tsy dio ny tranonkalan'ny Mada Infinity zany hoe ny www.mada-infinity.com, ny Facebook Mada Infinity. Na azonao atao ihany koa ny tonga mivantana ety amin'ny showroom ny Mada Infinity fa efa tonga ato ihany koa amin'izao fotoana izao ny Daewoo Matiz. Tsara ho marihana hatrany fa ny ato amin'ny Mada Infinity irery ihany raha ato ianao no mividy fiara no afaka mahazo service après-vente maimaimpona mandritra ny 3 volana. Zay indray ary mahakasika ny fandaharantsika androany fa amin'ny herinandro zay hitondra ho anareo ny fiara Daewoo Matiz eto amin'ny fandaharana occasion raitra. Veloma tompoko!